Aleloia, mbola faly miarabanao indray ny tenako anio alatsinainy fa eniny volana oktobra 2025. Anio aho dia ampahery anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Melohany izany fampaherezana anao izany dia hiaraka hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Mbola ahafahako Jesosy ampahery ireto mpanomponao maneran-tany mpanaraka izao video eto amin'ny YouTube ho avy Jesosy izao. Misaotra Jesosy ny amin'ny hery sy tanjaka ary ny fahasalamana izay omenao ahy, ahafahako hanatanteraka izany fampaherezana izany. Koa mangataka ny fanatrehanao feno eto Jesosy ka amin'ny anaranao Jesosy no adidiko sy androako ny devolo mitondra fikorotanana tsy mampifantoka rehetra, roako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, miverina ny andavaky ny farihy mirehatra afo any, tsy manan-kely tsy manam-pahefana eto amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Rakofana amin'ny rahanao Jesosy izao fotoana izao. Devolo mpangalateny rehetra adorana amin'ny rahan'i Jesosy, le vonona amin'ny rahan'i Jesosy, tena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsy manan-kely tsy manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny teny rehetra izay ambara eto. Mangataka ny fanatrehanao feno tanteraka eto Jesosy ary rakofana amin'ny rahanao izao fampaherezana izao mba ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompo, amen. Ndeha ovakitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina voalohany toko 5:10 dia ny 1 ka hatramin'ny 4. Korintianina voalohany toko 5:10 ny 1 ka hatramin'ny 4. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny titra atao amin'ny baiboliko ato ny vaovao mahafaly izay noraisin'ny Paoly sy nampitainy. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ampahafantariko anareo ry rahalahy ny filazantsara izay notoriako taminareo sy noraisiko sady iorenanareo izay amonjena anareo. Koa raha tananareo tsara araka izay teny notoriako taminareo, raha tsy nino foana ianareo. Fa natolotro anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: maty noho ny fahotantsika Kristy ary araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Amen. Araka izany ten'Andriamanitra zany dia tsy maintsy iorenantsika ary tanantsika tsara ny filazantsara, zany hoe io filazantsara io, satria io no ho famonjena antsika. Noho izany ny atao hoe filazantsara araka ny teny voalaza ato amin'ny soratra masina ato tanaty baiboly, ny atao hoe filazantsara dia Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana, nalevina izy ary natsangana tamin'ny maty. Maty Jesosy Kristy noho ny fahotantsika, sika kosa mibebaka noho izany fahotana izany. Nalevina izy, isika kosa atao batisa amin'ny ranobe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mandevina ny hotantsika. Nitsangana izy, isika kosa mandray ny fanomezana dia ny fanahy masina amin'ny alalan'ny batisan'ny fanahy masina mba hatsangana ho zanak'Andriamanitra. Amen. Afaka vakianao ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 3 dia ny 7:30. Ny ao amin'izany ten'Andriamanitra zany dia ny hoe ny fanahy masina no fanomezana ho antsika. Io fanahy masina io zany no fanomezana nomen'Andriamanitra antsika. Io fanahy masina io ilay mpananatra antsika, mampianatra antsika, manitsy antsika, mampatsiaro ny tenin'Andriamanitra amintsika. Ny fanahy masina afaka vakianao koa ao amin'ny Jaona toko 4:12 dia ny 4:20. Amen. Fa zao dia ovakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 3. Jaona toko 3 dia ny 5. Rehefa hita ny teny dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy
olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Amen. Arak'izany voalazan'ny tenin'Andriamanitra zany anisan'ny fepetra idirana any an-danitra ny fanaovana batisa amin'ny ranobe. Zavatra anisany tena hoe idirantsika any an-danitra izany. Mazava tsara ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, mazava tsara ny soratra masina eto izay voasoratra, tsy afaka miditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra isika, ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy. Inona ilay atao hoe ateraky ny rano sy ny fanahy? Ny ateraky ny rano dia atao batisa amin'ny ranobe aorianan'ny fibebahana. Ny ateraky ny fanahy dia mandray ny fahafenoan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny batisan'ny fanahy masina. Izany no ilazanantsika fa ao amin'ny Jesosy Kristy tsika. Izany no ilazanantsika fa zanak'Andriamanitra isika. Izany no ilazana fa mpanompon'Andriamanitra isika rehefa mahatanteraka an'ireo. Andeha ho jerentsika ao amin'ny Jaona voalohany, Jaona voalohany toko 2:1-9. Jaona voalohany toko 2:1-9. Rehefa hita dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no ahafantarantsika fa ao aminy isika, izay milaza fa mitoetra ao aminy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Amen. Arak'izany ten'Andriamanitra zany, ten'Andriamanitra dia marina foana. Marina foana ny ten'Andriamanitra. Arak'izany ten'Andriamanitra zany, ny lalana izay nandehanan'i Jesosy dia tokony andehanantsika ihany koa. Raha ao amin'i Jesosy Kristy marina isika. Maty teo amin'ny hazo fijaliana izy dia nalevina ary natsangana tamin'ny maty. Izay le filazantsara le novakintsika tary amin'ny Korintiana tary. Isika koa raha milaza fa ao amin'i Jesosy dia mandeha toy izany fa amin'ny endrika ara-panahy kosa indray. Amin'ny endrika ara-panahy zany no atanterahantsika an'izay. Ny fahafatesana ara-panahy dia ny fibebahanao amin'ny fahotana. Mila mibebaka amin'ny fahotana ianao, miala amin'ny fahotana mihitsy zany, mibebaka. Rehefa avy mibebaka dia tsy mamerina intsony. Fandevenana ara-panahy dia ny fandevenana ny ota amin'ny alalan'ny batisan'ny ranobe amin'ny anaran'i Jesosy. Izay no fandevenana ara-panahy zany. Tsika tsy andeha ho alevina hoe vonoina andeha tahaka an'i Jesosy mihitsy hoe andeha ho vonoina dia avy eo alevina, fa iny amin'ny maha Jesosy azy iny dia notanterahany satria tiany Jesosy tsika dia maty ho antsika izy. Ny fitsanganana ara-panahy kosa dia ny fandraisana, ny fanomezana dia ny fanahy masina mba ho atsangana ho zanak'Andriamanitra isika, mba ho atsangana ho zanany tokoa isika. Amen. Araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra dia ny filazantsara dia Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana, nalevina izy ary nitsangana tamin'ny maty. Te hampahery anao aho mba ho resy lahatra hiroso amin'ny batisan'ny ranobe ianao, satria anisan'ny antoka idiranao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny batisan'ny ranobe arak'izay voalazan'ny teny soratra masina izay novakintsika teo. Tianao Jesosy amin'ny manaraka indray raha mbola misy ny fotoana, manao velomanao indray ny tenako. Tahiany Jesosy daholo. Amen. Masinani Tompo, Masinani Tompo, Masinani Tompo, Andriamanitra. Masinani Tompo,
Bye.